Amin'izao alahady voalohany amin'ny Repoblikan'ny Fanorenana ny Madagasikara zao dia mifanaraka tsara amin'ny tokony hanarenana ny toerantsika vehivavy malagasy, amin'ny toerantsika koa ny vehivavy ianarantsika ao amin'ny baiboly amin'izao fampianarana faharoapolo zao dia i Marta. Araka ny efa hitantsika tamin'ny fampianarana momba an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly tany amin'ny testameta taloha sy ny testameta vaovao ny vehivavy jiosy Israely taranaka Joda hatramin'ny Maria izay niteraka an'i Jesosy sy ireo vehivavy Maria dimy izay nianarantsika voalohany tamin'ny testameta vaovao dia tena nanana ny toerany sy ny naha izy azy fa tsy mba natao tsinotsinona na ny raviravin-tanana zany ny vehivavy ao amin'ny baiboly. Mbola hamafisin'ireo vehivavy ao amin'ny testameta vaovao izay hanohizantsika ny fampianarana zany ary indrindra indrindra hitantsika amin'ny tantaran'i Marta fa ny vehivavy kristianina izay manaraka ny modelin'ireo vehivavy mpianatra Jesosy tahaka ny Marta ao amin'ny baiboly dia tsy mba vehivavy miraviravy tanana. Araka ny famintinana izay tsy averiko eto intsony fa afaka jerenao amin'ny video teo aloha fanomanana an'izao toriteny izao dia i Marta dia tahaka ny Abrahama sy Mosesy ary Paoly apôstôly koa niaona nivantana tamin'Andriamanitra, niaona mivantana tamin'i Jesosy araka ny efa nazavaiko hoe ao amin'ny baiboly rehefa anarana no averina indroa hoe Marta, Marta dia manambara fiaonana mivantana manana ny maha izy azy manokana amin'Andriamanitra zany tahaka amin'ny voalaza any amin'ny Genesisy tamin'ny Andriamanitra tamin'ny Abrahama saika hanao fanatitra ny Isaka zanany dia hozy Andriamanitra hoe Abrahama, Abrahama naverina indroa. Tahaka izay koa rehefa Mosesy natsoin'Andriamanitra nivantana tany an-tendrombohitra ho irahiny. Mosesy, Mosesy. Dia i Saoly moa mazava ho azy izay lasa Paoly ny anarany rehefa nanara-dian'i Jesosy dia natsoina indroa koa hoe Saoly, Saoly nahoana no manenjika ahy ianao? Fiaonana mivantana amin'Andriamanitra tsy misy elanelana ireo dia nasehon'i Jesosy tamin'ny Marta koa izany hoe Marta, Marta. Tsy ny lehilahy ihany no izany no miaona mivantana amin'Andriamanitra. Tahaka ny fiheveran'ny sasany hoe ny mpisorona lehilahy ihany no niaona mivantana tamin'Andriamanitra fa nahavaozin'i Jesosy tanteraka nanomboka tamin'ny nahatongavany nofo hamonjy ny olombelona ka nanavaozany ilay testameta taloha ho lasa testameta vaovao satria io no mampiavaka antsika kristianina amin'ny jiosy amin'ny fivavahana judaisma sy ny silamo. Samy raisitsika ho boky masina tenin'Andriamanitra, soratra masina ny akamaroan'ny boky any amin'ny testameta taloha fa ny mampiavaka antsika kristianina dia ny fanekentsika ny testameta vaovao ho soratra masina antsika koa ka ilay Kristy maha kristianina antsika nanomboka tamin'ny Marta nanonona niverina indroa tahaka ny anaran'ireo lehilahy ireo ny anaran'ny Marta koa hoe Marta, Marta dia nilaza sy manambara fa miaona mivantana amin'ny vehivavy koa Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina dia nanarina fa tsy maloto, tsy ambany noho ny lehilahy, tsy mila mpanelanelana fa samy mpisorona ny mino rehetra na lehilahy na vehivavy. Namafisin'ny Paoly izany hoe tsy misy intsony izany lehilahy sy vehivavy izany, tsy misy intsony izany grika sy jentilisa sy jiosy izany, tsy misy intsony izany hoe andriana sy andevo izany fa samy afaka miaona mivantana amin'Andriamanitra ary samy antsoin'Andriamanitra hanao ny asany na
ny lehilahy na ny vehivavy. Efa voalazantsika tamin'ny famotinana koa fa tsy petera rery araka ny Matio 6:20, Marka 9:9 ary ny Lioka 9:7 no nanao fanekem-pinoana hoe hianinao tokoa ilay Kristy zanak'Andriamanitra velona fa i Marta vehivavy koa. Dia voalazan'ny Jaona 2:1-10 ny 7:20 fa nanao fanekena tamin'i Jesosy koa izy hoe hianao tokoa noho ilay Kristy zanak'Andriamanitra. Ankoatran'izay, i Marta efa voalazantsika koa dia tena teolojiana tahaka ny Paoly izy, nanoratra teolojia momba ny kristolojia sy ny eskatolojia koa izy hoe hitsangana maty tokoa ny anadako amin'ny fiafaran'izao tontolo izao, zany hoe mino ny fitsanganan'ny tena maty. Efa nisy hatramin'ny andron'i Jesosy koa ny vehivavy teolojiana, ary mazava ho azy moa efa nisy hatramin'ny andron'i Jesosy koa tahaka ny Stefana, ilay diakona voalohany, ilay manao asa fanompoana ny mahantra sy ny sahirana, dia isany voamarin'ny teolojiana fa nanohy an'io asa fanompoana io koa i Marta tamin'ny fananany sy izay rehetra nananany rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fa na dia tsy voasoratra aza ny filazantsara araka ny Marta, dia isany nandray anjara tamin'ny fanaovana asa misiona, nanao ny asany apôstôly koa i Marta sy ireo vehivavy izay efa nianarantsika ary mbola hianarantsika ao amin'ny testamenta vaovao. Ireo rehetrarehetrareo no ilazako hoe mitovy amintsika vehivavy malagasy ihany i Marta, tsy mba ny feraperana na ny raviravy tanana zany izy teo amin'ny fihaonana mivantana tamin'Andriamanitra, tamin'ny nanekeny ampahabe maso ny finoany tamin'ny nanaovany teolojia sy nanaovany asa diakonaly fa tsy mba tahaka an'ireo vehivavy tamin'ny fiangonana kristianina tandrefana izay tonga tany Madagasikara. Mifandray tsara ho amin'izao repoblikan'ny fanorenana ny Madagasikara zao izay vao nanomboka omaly moa ilay nanokanana anazy ofisialy, ary gaga za fa efa nahita tao amin'ny Wikipedia fa efa voalaza ao amin'ny Wikipedia amin'ny teny anglisy fa ny repoblikan'ny fanarenana ny Madagasikara dia manana n'ilay teny fanevatelo hoe tanindrazana firaisan-kina fanorenana. Dia tsy afenoko moa fa za dia isany mandray anjara amin'ny fanovana amin'ny terma feminista ny zavatra publiena momba ny vehivavy malagasy, raha nadika n'ilay nanoratra n'ilay pejy Wikipedia an'io repoblikan'ny fanorenana ny Madagasikara io ilay hoe tanindrazana firaisan-kina fanorenana, ny fandikan'ny tanindrazana dia hozy izy hoe fatherland, ohatra ny avy amin'ny teny frantsay hoe patrie. Fa amintsika malagasy ilay hoe tanindrazana dia tsisy masculin sy féminin io, homeland neutre kokoa. Tsy nataoko hoe motherland ara le izy hoe vehivavy ihany, tsy fatherland koa io hoe lehilahy ihany fa tena homeland, tanindrazana neutre ny antsika malagasy, fa tsy manaraka ny mbola fomba fanoratra patriarkaly tahaka nentin'ny vazaha isika. Ary satria moa ny fampianarana soratra masina izay ataontsika eto amin'ny pejy mampiasa n'ilay hermeneutika na fomba fanaovana interprétation soratra masina amin'ny fomba fijery féministe, izany hoe sady mampiasa ny resaka suspicion izy hoe tsy ilay fiinterprétevana ny momba ny ireo vehivavy ao amin'ny baiboly hatramin'izay ihany, izay amin'ny fomba fijeriny lehilahy ihany no anaovana fampianarana eto amin'ny pejy, fa tena mijery sy miainana azy araka ny fijerintsika vehivavy, dia rariny sitsiny raha ampifandraisitsika amin'ny tantarany
maha izy azy ny vehivavy malagasy talohan'ny fanjanahantany koa ny toetrany Marta zay tsy mba ny feraperana fa nandray andraikitra feno izy a tamin'ny sehatra rehetrarehetra na tamin'ny fanarahany dian'i Jesosy na teo amin'ny lafiny sosio-politiko-ekonomika. Marta, araka ny voalazan'ny Lioka 10 dia izy no tompo-trano. Marta no vavy matoa zoky be, manana zandry ny Lazarosy sy i Maria. Tsy nolazainy soratra masina hoe tranon'ny Lazarosy io, na tranon'ny vadiny Marta io ny ampiatranonan Jesosy io, fa tena tranon'ny Marta zany hoe vehivavy socialement, économiquement maleo tena i Marta. Fa afaka nanao teolojia izy, afaka nijoro vavolombelon'ny finoany izy, ary afaka nanao asa misiona sy asa diakonaly izy tamin'izay rehetra nananany. Tahaka izany ny toerantsika vehivavy malagasy koa talohan'ny nahatongavan'ny Frantsay izay nanjanaka antsika. Ararotiko amin'izao fampianarana momba Marta zao fa isika teolojianina malagasy na isika teolojianina vehivavy aza dia tsy sahy mampifandray ny teolojia izay nianarantsika amin'ny zava-misy ara-sosialy sy ekonomika izay iainantsika vehivavy malagasy. Izay no isany voizina sy mahalava ny fampianarana eto am-pejy, zany hoe tsy fampianarana ahaizantsika vehivavy ny tokony ataontsika ihany mahakasika an'ireo tantaran'ny vehivavy ao amin'ny Baiboly no ifampizarantsika eto am-pejy zava-manahirany vehivavy, fa tena mijery ny tena hoe contexte sy zava-misy iainantsika vehivavy. Teolojianina Amerikanina Cynthia Rich Holder, mbola velona somatsara ary nifandray somatsara zahay no nanoratra tamin'ny taona 2004 fa ny vehivavy malagasy dia isan'ny joro nanohitra ny fanimbany Frantsay izay natsofoka radama voalohany tao a Madagasikara tamin'ny fotoana nanjakany nanohitra ny nanimbazimbany Frantsay ny maha izy azy antsika malagasy, zany hoe ny vehivavy malagasy talohan'ny fanjanahantany dia tsy tahaka ny vehivavy taty andrefana izay mahatonga ny zareo mitabataba be amin'io resaka zon'ny vehivavy sy féminisme io, fa tena nananana ny naha izy azy antsika malagasy. Jereo tsara fa any amin'ny journal momba ny teolojia sy fikarohana biblika ho antsika Afrikanina, Journal of Biblical and Theological Reviews, no nanoratany Cynthia Rich Holder tamin'ny 2004 ny article académique international mitondra ny lohateny hoe Protest on the Road to Freedom, the Women of Madagascar, dia ny vehivavy andriana malagasy 4,000 vehivavy no nitsangana nilahatra nanohitra ny fomba Frantsay tamin'ny nananganany radamany atao hoe folo alin-dahy. Ny atsika malagasy moa ankehitriny na ny Gen Z na ny génération taloha rehetrarehetra dia nanary ny akamaroan'ny tantara sy ny fomba maha izy azy antsika malagasy, satria na ny mpanjana tany na ny mpitondra ny fivavahana kristianina sy ny silamo tany a Madagasikara dia samy nanimbazimba an'io maha izy azy antsika io. Dia isika tompony koa nanaiky indrindra ireo mpanjaka lehilahy nitondra ny Antananarivo moa izay lasa nieritreritra hoe hanao any ranomasina no valam-Paris, zany hoe talohan'ny nahatongavan'ny vazaha tsy nisy zany resaka foko ambony sy ambany zany tao a Madagasikara. Ny fanaraka tsara, ny fanjakana Merina, ny fanjakana Sakalava, ny fanjakana samihafa tao a Madagasikara, izany nahatonga ny Andriana Pony Merina nanambady mpanjaka vavy, mpanjaka ny Sakalavany Boeny
Isan'ny nanitaran'ny fanjakany tany moa zany zay politika moa fa tao a Madagasikara talohan'ny fanjanahantany tompoko tsy nisy an'izany hoe fanjakana merina no ambony indrindra ary ny teny merina no teny malagasy ofisialy fa ny vazaha no napiditra n'izany toe-tsaina zany nampizarazara hanjakanantsika malagasy. Anatin'ny repoblikan'ny fanorenana isika zao, ireo ray aman-dreny talohantsika ireo, ny gène talohan'ny Y, ny gène X sy ny taloha rehetra rehetra dia mbola samy joro vavolombelona zareo fa ny anarana tany an-tsekoly tamin'ny andron' zareo ny teny paritra rehetra rehetra fa tsy voatery hoe ny teny merina ihany no atao hoe teny malagasy ofisialy. Tombony lehibe ho antsika malagasy ny manana teny anankiray afaka hifandraisantsika rehetra rehetra fa tsy natao hanambaniana ny teny paritra izany. Samy teny malagasy na ny teny merina na ny teny atandroy na ny teny tsy miety na ny teny be tsy misaraka ary nisy mbatina tsikelikely zany rehefa miamiditra lalina kokoa ny anjanaka te ampizarazara antsika dia lasa isika samy isika indray no miady hoe misy ny côtier, misy ny afovoantany, ny afovoantany koa mbola misy ny hoe merina, betsileo, vakina karatra sy ny tariny, vakivakiana isika nahafahan'ny fahavalo niditra tao amin'ny tanitsika dia hatramin'izao isika ny mampalahelo ireharehana ny hoe manambady vazaha. Ilay vazaha nampisaratsaraka sy nampiady atsika fa mbola misy tompoko hatramin'izao andro itenenako izao foko malagasy miteny hoe fady manambady ny foko izao ianareo. Rehefa nizarazarana mazava ho azy moa nisy ny nifanafika, nisy ny lasa hoe nifanao ziva fa misy ny mbola manao hoe tsy mahazo mifanambady ny foko samihafa ao Madagasikara hatramin'izao. Teo niady teo amin'ireo fanjakana ireo fa teo koa ny fandrangitan'ny vazaha izay te hanjaka tamin'ny alalan'ny fizarazarana antsika. Fotoana zao hoy aho mifanaraka tsara amin'ny toetrany Marta hamerenana amin'ny toerany iray ny toeran'ny vehivavy malagasy. Tamin'ny taona 2025 rehefa nanomboka niara-niasa tamin'ny frantsay radama voalohan'ny mpanjaka dia nanapaka ny volony izy. Nanana ny naha izy azy teo amin'ny mahalehilahy malagasy izany lava volo izany talohany nahatongavan'ny mpanjana tany. Fa rehefa niditra ny frantsay no zimbazimbaina no maha izy azy antsika malagasy arak'ilay artikla efa nilazaiko teo protest on the road to freedom the women of Madagascar dia tsy nanao tahaka ny nataontsika tamin'ny nitolona teo iny ny vehivavy malagasy tamin'ny taona 2025 fa nitsangana izy niteny hoe radama tsy azo esorina ny volonao fa isan'ny mahalehilahy malagasy ianao ny lava volo. Ary ny loza tsy radama rery ihany no nanapaka ny volony. Mieritreritra hoe ny lehilahy tapa-bolo tahaka ny lehilahy tandrefana no lehilahy mandroso fa tamin'io taona 2025 koa no nanorenana voalohany ny folo alin-dahy malagasy ka nampisy ny lalàna hoe mila sola loha daholy ny lehilahy folo alin-dahy malagasy. Nanohitra n'izany ny vehivavy malagasy niaro ny naha izy azy antsika tompoko. Vehivavy malagasy taranaka andriana 4 no nidina ny Tandalambe tao amin'ny renivohitr'Analamanga dia nandefasan'ny radama an'ireo folo alin-dahy sola loha 2,000 nitifitra sy nanao herisetra taminy. Rehefa niaritra ny herisetra sy ny famonoana tao anatin'ny 3 andro ireo vehivavy nijoro niaro na izy azy antsika malagasy izay nipotehiny ireo frantsay natsofoka radama voalohany ireo
Nahita hoe ny atody tsy afaka hiady am-bato, ny folo alindany radama efa sola loha 2 arivo nanohitra an'ireo vehivavy malagasy 4 arivo tamin'ny alalan'ny herisetra sy ny basy de nilefitra ny vehivavy malagasy. Ny tsinjo no aviny sy ny taranany izy hoe efa naneho ny hevitra izahay fa tsy nanaiky ny mpanjaka naniraka ny folo alindahy namono ny vehivavy malagasy tamin'ny 2025 de nangina nanomboka teo tsy nandray anjara tamin'ny tolona intsony isika vehivavy malagasy. Rariny tamin'ny taona 1770 raha ny hira fanevan'ny tolona nataony MDRM hoe mijoro saitoko lehilahy, lasa lehilahy no mpitolona. Ary sadaikatra ny vehivavy maro ny tolona tamin'ity taona 2024 ty rehefa nihiran'io hira io satria niverina maha izy azy ny fahafahany ny vehivavy malagasy afaka mitolona. Fa tsy nitovy tamin'ny taty ivelany, indrindra taty amin'ny tany tandrefana, tamin'ny andron'ny première guerre mondiale sy deuxième guerre mondiale anie rehefa maty daholo ireo lehilahy resy anady tamin'ireo firenena resy, zay vao nitsangana ny vehivavy sisa velona teo nanangana ny fireneny. Fa ny vehivavy taty andrefana sy ny tany atsinanana tsy navela nianatra, tsy navela niditra tamin'ny tafika, tsy navela nandraindraikitra raha tsy efa tsy nisy lehilahy afaka namonjy azy tsony teo zany princesse zany. Averiko foana taty andrefana tsy mahazo miasa, tsy mahazo miteny, ary na princesse azy de noho ny fanambadiany an'ilay prince ihany. Fa tsy nanana na izy azy tahaka ny Marta, nanana na izy azy manokana i Marta tsy niankina tamin'ny lehilahy tahaka an'ireo vehivavy rehetrarehetra tao amin'ny baiboly izay efa nianarantsika. Fotoana zao hoy aho indrindra ho antsika vehivavy malagasy izay mpiady ny zon'ny vehivavy sy ny toeran'ny vehivavy hatramin'izao ny lalàna ao Madagasikara de mbola any amin'ny larana 9 sy 7 ny vehivavy amin'ny fandovana ny vadiny. Mpivady miara-mihary amin'izao efa tsy ohatran'ny taloha intsony hoe ny vehivavy tonga mamantambonina fotsiny amin'ny tokantranona lehilahy efa feno entana sy harena, fa matetika ny mpivady malagasy ankehitriny de samy miara-mitady ilay lehilahy sy ilay vehivavy izay vao tafaboaka, nefa rehefa maty ilay lehilahy de ny zanaka ny mpandova voalohany sy ny havan'ilay lehilahy any amin'ny larana 9 sy 7 vao mandova ilay vady niara-nitady an'io fananana io. Anatin'ny repoblikan'ny fanarenana ho ahy isika zao mijoroa isika vehivavy, indrindra isika vehivavy mahay lalàna hitondra ny anjara birikintsika koa ao anatin'io fanarenana ny Madagasikara io, satria isan'ny voahitsakitsaka isika vehivavy izay nanana ny maha izy azy atsika notapena-bava sy noroahina tamin'ny alalan'ny herisetra ny bomba sy ny tifitra tamin'ny 2024 ka tsy mahagaga raha hatramin'izao omentsika tsiny ireo gendarme tao Antananarivo hoe tsy niaro ny vahoaka ny nanaovany fanekenany hatramin'ny nanorenana ny folo alin-dahy malagasy nanasola ny lohany de ny azy tanin-drazana sy lalàna fa tsy misy vahoaka de omentsika tsiny ve izy raha miteny hoe manaraka baiko, satria izay no nanofanana anazy, izay no nanaovany eny tanin-drazana sy lalàna nanomboka tamin'ny radama voalohany izay rehetra manelingelina ny fitondrana apetraky ny frantsay de ampiasana ny folo alin-dahy malagasy mandrava sy mamono azy tahaka ny reto vehivavy 4 arivo tsy naharesy folo alin-dahy 2 arivo reto. Raha hiditra amin'ny fanavaozana antsika tompoko, jereo akaiky zany zava-nisy ara-tantara izany. Mino aho fa betsaka koa ny mpanoratra tantara sy mpanao politika malagasy nanoratra
saingy tsy afaka namoaka an'izany amin'ny teny malagasy sy ho antsika malagasy fa ny mpikaroka mpanoratra vazaha izay tsy matahotra ho gadraina sy tsy matahotra ny fampiororona any Madagasikara tahaka ny pastora vehivavy Cynthia Riche Holder no manoratra ho antsika vehivavy malagasy. Misionera Amerikanina izy io sady nampianatra tany amin'ny sekoly teolojika loteranina tany Ivory Avaratra Fianarantsoa izy no nampianatra tany amin'ny sekoly teolojika FJKM tany ambony Avaratra. Mahalala tsara ny momba Madagasikara satria hatramin'ny taona 8,700 ka hatramin'ny taona 3,400 izy no nanao asa misiona tany Madagasikara. Tsy menatra ve isika teolojianina malagasy na lehilahy na vehivavy ny vahiny no manoratra tahaka izany ho antsika? Ary mino fa betsaka amintsika zany tsy mahalala akory ny fisiany izany. Fotoana ny fanorenana izao, ry teolojianina ry pastora, isika mpikaroka rehetrarehetra miverena ny Andoharano fa azafaly mifanome tsiny fotsiny amin'izao taona 2024 izao hoe naninona ny folo alin-dahy malagasy raha tsy nisy an'ny kapisaty no tsy niaro ny malagasy fa niaro ny tanindrazana sy ny lalàna ao ambadiky ny tanindrazana sy ny lalàna hatrany amin'ny andron'ny Radama voalohany dia ny Frantsay izay nanjanaka atsika. Tsy sanatria miantso fankahalana ny Frantsay aho eto, ary tsy ny Frantsay individuel tsirairay no resahana raha miteny hoe Frantsay, tahaka ny hoe tsy ny gendarme rehetrarehetra individuel no resahana raha miresaka hoe gendarme tsy niaro ny vahoaka tao Antananarivo. Satria zana dia aty ivelany manana havana maro any Madagasikara anontaniana ny tena zava-misy marina fa tsy nisy an'izany loatra tamin'ny faritra hafa. Lasa polemika be monko ny atsika aty amin'ny Facebook sy aty ivelany a. Tsy haiko anareo le manaparitaka vaovao mieritreritra hoe izay zavatra misy ao Antananarivo ihany no misy ao Madagasikara reo raha mba manana havana any amin'ny faritra mba anontanio koa ny tena zava-misy any. Fa tsy fasety kely anankiray ny Madagasikara fotsiny no resahantsika hoe Madagasikara. Na ny gendarme anankiray tamin'ny toerana anankiray fotsiny no hanaovantsika safo be mantsina ny rehetrarehetra fa zavatra efa loha tany amin'ny 2024 tompoko ny lalàna ny fanekena mpanaovana ny folo alin-dahy izay namono vehivavy malagasy ny tolona niaro ny maha malagasy. Tsy azo dinganina zany manoloana ny zava-misy ara-politika izay iainantsika eto amin'ny firenena, ny pejy zava-manahiran'ny vehivavy sy ny fikambanana zava-manahiran'ny vehivavy tsy manao politika, tsy manohana antoko politika ary neutre mandrakariva amin'ny lafiny ara-politika fa tantara misy manampy antsika rehetrarehetra. Tsy afa-miala intsony ankehitriny ny FFKM sy ny mpitondra fivavahana izay hiara-hanarina ny Repoblikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao, ka manasa antsika teolojianina mpikaroka teolojia miaraka amin'ny tantara sosialy nisy ao Madagasikara hanampy an'ireo ray aman-dren'ireo satria rahantsika malala fa ny rafitra maro tsy ny ara-politika ihany fa na ny ara-piangonana koa aza dia nanjakanika an-trano an-trano sy ny tsy fahafahana ny teny. Fotoana zao ahafahantsika rehetrarehetra miteny ndao hiara-narina amin'ny Madagasikara. Aoka hiverina tahaka ny Marta ny vehivavy malagasy, ka afaka hiverina hidina an-dalambe tahaka an'ireo vehivavy 4,000 tamin'ny taona 2027 ireo tsy ny 10 alin-dahy 2,000 lahy sola ny rahiny Radama nanapaka ny volony no hiverina hampifamono antsika samy malagasy indray. Hiverenantsika amin'izay ara ny momba ny Marta izay ama fisokatrany tahaka an'ireo vehivavy rehetra ao amin'ny baiboly izay nianarantsika nanana ny naha izy azy, nandray anjara feno
Fa tsy tahaka ny tamin'ity tolona ty asiana solon-tena vehivavy anankiray foana eny isaky ny fandraisam-pitenenana eny dia lehilahy daholy. Ny avy amin'ny oniversite rehetrarehetra nanao fanambarana dia tena malahelo aho mijery lehilahy daholy. Za tadidiko tsara tamin'ny amin'ny Université de Fianarantsoa tamin'ny fikambanany zanaky majanga amiray vice présidente satria tsy afaka nandray ny andraikitra présidente noho ny fivezivezeko fa isika vehivavy tompoko isika vehivavy malagasy tsisy lalàna manakatsakana antsika tsy ahazo anao ka ny ataon'ny lehilahy zany fa fahalemena taty andrefana io tafiditra tany amintsika tany dia amizao ry zareo vao mizesta hoe ry zareo ny tompon'ny feminisma mampianatra an'izany vehivavy hitovy zo amin'ny lehilahy zany fa ny antsika vehivavy malagasy tsy misy dikany amintsika zany satria tsika hatramin'izay tsy ary nambaniana zany ny zontsika tao a Madagasikara raha tsy efa nanomboka tonga ny mpanjana tany. Tahaka ny Marta isika araka ny lioka toko 10 ny 7 ka hatramin'ny 12 araka ny efa natsidiko teo i Marta dia tena vehivavy nanana ny naha izy azy na ara-bola na ara-piarahamonina tsy vehivavy natao tsinotsinona zany Marta zany tsy hoe mpiasa sahirana nahandro tany an-dakozia izy no sahirana ny karakaran'i Jesosy fa tena tompo-trano izy fa tena fitiavana sy fanompoana an-tsitrapo no nahatonga azy ny karakaran'i Jesosy tany an-dakozia. Fa ny fahadisoan'ny Marta fotsiny dia nieritreritra izy hoe na dia vehivavy nanana ny naha izy azy aza izy efa nivangiany Jesosy mivantana tao an-tranony izy. Nenon'i Jesosy ny teolojiany momba ny fitsanganana maty. Natsoiny Jesosy mivantana izy hoe Marta, Marta tahaka ny antsoin'Andriamanitra mivantana ny Abrahama, Abrahama, Mosesy, Mosesy, Saoly, Saoly. Dia tsy io fijerin'i Jesosy azy mitovy lenta, mira lenta amin'ny lehilahy io no nametrahany ny tenany fa ilay toerana fanambaniana nametrahany fiarahamonina azy. Satria araka ny voalaza eto moa dia tsy manambady, tsy mananjanaka i Marta. Dia tahaka izany ny anaovan'ny fiarahamonina ny vehivavy tsy manambady sy tsy mananjanaka hoe tsinotsinona na manana harena, manana fahaizana, manana toerana ohatra ny ahoana aza dia io no nitazomin'ny Marta. Nitady izay moyen hamerenany ambony considération'olona ny toerany nambaniany fiarahamonina io Marta ka nanompo ny olona rehetrarehetra na dia tena manana ny maha izy azy aza any an-dakozia izy no misahirana manompo tsy sanatria ambany ny fanompoana an-dakozia raha miteny an'izany aho an'izay vehivavy tena tia mikarakara tokantrano sy mikarakara lakozia tena asa fanompoana masina io ary tsy tandrify mihitsy ny karama omentsika an'ireny vehivavy mikarakara trano ireny satria izy no manao ny asa rehetra, tsy misakafo ny ao an-trano raha tsy mahandro ireny, tsy madio ny trano raha tsy manadio ireny, tsy madio ny lamba sy ny vilia sy ny filaminana rehetrarehetra, tsy tandrify ny fanambaniana ny vehivavy mikarakara tokantrano. Fa amin'izao andro iainantsika izao moa rehefa tsy mampidibola lela-bola ianao dia refesina amin'ny alalan'ny vola ny maha izy azy ny olona. Betsaka ny vehivavy mikarakara tokantrano na mitady vola amin'ny alalan'ny fikarakarana tokantranon'olona na mikarakara ny tokantranony no ataon'ny fiarahamonina, ataon'ny olona, ataony na ny vady andeha mandriny sy ireo olona rehetrarehetra karakarainy ao an-tokantrano ho tsinotsinona aza noho izany asa masina manomboka maraina ka hatramin'ny maraina tsy misy repos ny fikarakarana tokantrano fa isan'andro isan'andro, tsy misy asabotsy, tsy misy lahady nefa dia atao tsinotsinona.
atao hoe tsy hanasa hono ny vehivavy miasa tsy akijanona mikarakara tokantrano. Ozy Jesosy, tsy ratsy zany, tsy ratsy io asanao io Marta, fa tsy azahoanao sitraka, tsy anjara tsara. Mbola ataon'olona tsinotsinona foana anao raha izany no andeha hitadiavanao ny maha izy azy anao, ny toeranao. Adinony Marta fa izy no zoky vavy matoa, efa manana ny zavatra rehetra rehetra, fa mbola mamono tena manao an'izao rehetra rehetra zao, mitady sitraka amin'olona, fa tsy mahatsapa ilay fitiavan'Andriamanitra. Izay no ampitodian'i Jesosy an'i Marta eto, hoe Marta, teny manao asa atao amin'Andriamanitra sy amin'ny tena. Izay no mahatonga ny slogan-tsika amin'ity topikatrona 5:24 ity eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy dia ilay didim-pitiavana telo iantoan'ny lalàna rehetra araka an'i Jesosy dia hoe tiavan'i Jehovan-Andriamanitra ao aloha. Iny voalohany sy ambony indrindra, didy voalohany. Ary tiavany namanao tahaka ny tenanao, mitovy ny fitiavanao ny namanao sy ny tenanao, fa tsy hoe tiavany namanao ambonimbony noho ny tenanao. Io dia fahotana matetika mahazo antsika vehivavy. Mahavita mamono tenantsika mikarakara an'izao rehetra rehetra zao, fa tsy mahita fotoana antsika hikarakarana ny tenantsika. Heverintsika fa amin'ny alalan'ny fanaovana an'izany no hitiavan'ny hafa antsika. Fa hoy Jesosy, tsia. Mila tiavinao mitovy amin'ny fitiavanao ny hafa io koa ny fitiavanao ny tenanao. Mba haveren'ny jerena ny kalendriantsika vehivavy, adiny 4 isan'andro antsika mikarakara ny hafa. Dia mba adiny 4 isan'andro antsika no mba mikarakara n'io tenantsika io. Ny interprétation mahazatra an'ity tenin'Andriamanitra ity moa zany raha mijery ny tantaran'i Marta sy Maria dia hoe i Maria misafidy an'ilay fampandrosoana ny fanahy, fa i Marta sahirana mikarakara ny momba ny ara-nofo, momba ny Jesosy sy ny sakafon'ireo vahiny nasainy. Tsy misy mahadiso an'izany, fa eo koa no mahadiso hevitra antsika vehivavy hoe ny momba ny nofo rehetra rehetra zany, ny momba ny ty vatako ty zany dia fahavaloko. Nefa mbola hozy Jesosy koa tiava ny fahavalonao. Ny tenantsika tompoko nomen'Andriamanitra ho karakarantsika fa tsy fahavalontsika. Afangaro ny kristianina malagasy ny atao hoe asan'ny nofo, asan'izao tontolo izao sy ny fikarakarana n'ity vatana nomen'Andriamanitra antsika ty. Tsy maintsy omenao sakafo io vatanao io. Tsy maintsy fahananao tahaka ny famahananao ny fananao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isan'andro koa io, dia tsy maintsy ampitafianao lamba tahaka ny tafianao ny fahamarinan'i Jesosy koa io. Fa tsy mijanona treo amin'ny fanahy sy ny vatana ihany itsika olombelona, fa mila karakarainao koa io sainao io. Mila omenao sakafo sahaza anazy koa io sainao io, fa tsy hoe ny vehivavy ampandeferin'ny ray aman-dreny izay sahirana tsy alefa any an-tsekoly fa ny lehilahy no alefa any rehefa tsy maintsy isafidy ny ray aman-dreny, dia tsy nanana opportunité nandeha any an-tsekoly ianao, dia na dia efa manana opportunité miconnecte amin'ny internet sy manao Facebook ianao, dia tsy mba zavatra mitaizan'io sainao io no ampiasanao an'izany, fa rendrarendra, zavatra tsy misy dikany. Tena ilaintsika vehivavy koa no miala voly. Isan'ny nampiasako Facebook taloha ny fitadiavako an'ireny groupe mitsikitsiky mikakakaka mpanao blague reny. Ilaina zany amin'ny fo, amin'ny émotion, ilaina ny miala voly, fa aza variana amin'izany fotsiny. Fa mila karakaraina io saina, ny saina tsy zatra miasa tompoko.
De maty lastika tsy mety miasa tsony, tsy afaka mandinika sy mieritreritra tsony, de izay fieritreretan'ny olona anao no ataonao fa identitenao, satria tsy afaka miasa tsony ny sainao mahalala hoe za de tian'Andriamanitra. Anolorana fianarana anglisy maimaim-poana miaraka amin'ny mpampianatra Amerikanina ny vehivavy eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy, nanomboka amin'izao andiany faharoa zao ary de efa omena remboursement ny internet fianarany mba hahafahantsika vehivavy mba mikarakara an'izany saitsika zany, mba hahafahantsika mba manokana adiny 2 isan-kerinandro mba hikarakarana ny momba ny tenantsika, hoe miandry daholo aloha ny ankohonana sy ny rehetrarehetra fa tsy maintsy mba mikarakara ny saiko amin'ny alalan'ny fianarana koa za eto, mba hajao koa ny fotoana atokako ho anahy ho fampandrosoana ny tenako. De tena sarotra amintsika vehivavy ny manao an'izany, satria tsy nampianarina antsika mihitsy ny mba mitia ny tenantsika sy mikarakara ny tenantsika io hatramin'ny fahakelitsika, fa asaina mikarakara ny hafa foana atsika, nefa tsy mety vita, tsy mety ho afa-po zany mihitsy izay ho karakaranao rehetrarehetra. Izay ilay tsy maha anjara tsara ny fifidianana ny fitadiavana satisfaction ny nofo sy ny satisfaction ny hafa, de herim-po very maina. Fa rehefa ianao no mifandray amin'i Jesosy, miala sasatra eo an-tongotry Jesosy, de voafahana daholo ny mombanao rehetrarehetra. Tony ny fonao, milamina ny sainao, de mahazo hery ianao hatramin'ny vatanao lasa salama. Fa raha io vatanao io no drodraka mikarakara an'izao rehetrarehetra zao ny matimatesanao, de tsy mahita an' Jesosy tonga mamangy tahaka ny Marta intsony ianao, ka mbola manome tsiny an'i Maria koa rehefa mba mipetraka eo an-tongotry Jesosy miala sasatra. Ny fialan-tsasatra tompoko, ilay atao hoe sabata, de didy nomen'Andriamanitra, tsy mifonctionne antsika olombelona io raha tsy miala sasatra. Io 24 heures io nozaraina hoe adiny 7 anao miasa, tena miasa, adiny 7 anao matory, tena matory, de adiny 7 anao mila miala sasatra io, mila miala voly, de tena fahendrena nomen'Andriamanitra ny saitsika olombelona zany. Fa ny olombelona miseho mahay kokoa amin'izao andro iainantsika zao de misy manao asa mihoatra ny 8 heures par jour, mihoatra ny 6 jours sur 7, tsy manaja tsony an'ilay sabata, fialan-tsasatra. Ka normal raha tsy miproduire normal tsony ianao, satria miasa à l'excès, tsy zaka ny ainatsika, tsy namboarina hiasa foana, tsy robot isika olombelona, fa namboarin'Andriamanitra hisy limity. Izy Andriamanitra tenany izay nanorina n'izao tontolo izao tao anatin'ny 9 andro de niala sasatra tamin'ny andro 7. Jesosy rehefa tonga nofo teto an-tany, nahitan'ireo sahirana, marary, demoniaka, nona, niasa tsy ankijanona niaraka tamin'ireo mpianany, fa misy fotoana tsy maintsy mandeha mitokana any an-tendrombohitra izy miala sasatra. Ary ny mpianany de nampianariny an'izany hoe mila miala sasatra isika. Mampalahelo reto vahoaka reto sahirana manenjika an' Jesosy sy ny mpianany mitady vonjy, fa hoy izy Jesosy sy ny mpianany hoe andeha isika hisitaka kely aloha, mila miala sasatra. Na Jesosy aza rehefa nitafy nofo miala sasatra, na io tomobile sy io machine moteur sy robot io aza raha tsy miala sasatra, mora simba, maty. Nahoana isika vehivavy no mieritreritra ny tenantsika ho robot, tsy afaka miala sasatra? Tahaka ny Maria mipetraka eo an-tongotry Jesosy miala sasatra, fa mitotototo isan'andro tahaka ny Marta no heverintsika fa fonctionnementsika vehivavy. Tena mahay zavatra moa Andriamanitra, ary mifanaraka tsara amin'ny tenin'ny ray aman-dreny
dada Rainy Soalambo hoe ny lesona tsahay raha tsy ampianarina. Fa tamin'ity herinandro ity izay hanomanako an'izao fampianarana zao dia tena nomeny Jesosy herinandro manontolo fivoriana fialan-tsasatra dia tena mahita hoe ary tena nifona tamin'Andriamanitra fa tsy mba haiko zany niala sasatra zany. Za koa dia vavy matoa, nampianarina foana hoe mila mikarakara an'ireo zandrinao ireo anao, dia tsy mba mahay miala sasatra zany, tsy haiko zany fialana sasatra zany. Nanomboka 15 taona mpiandraikitra skoty dia tsy misy weekend zany ny anahy fa mianatra alatsinainy ka hatramin'ny zoma, hatramin'ny sabotsy maraina nianatra zay tao amin'ny Saint Gabriel. Sabotsy hariva mandeha mampivory any amin'ny skoty, lahady mivavaka maraina, lahady hariva manao préparation ny fianarana sy ny programa amin'ny herinandro manaraka koa ny any amin'ny skoty. Tsy haiko zany miala sasatra zany tamin'ny fiainako manontolo, ary na dia efa nisy fotoana ara za hoe tena efa tsy nanana an'ireo andraikitra rehetrarehetra hoe tsy azoazo ny haiko mihitsy zany miala sasatra zany fa mitady zavatra atao foana, dia tena reraka tsy mamokatra araka ny tokony ho izy. Misy fotoana dia mivoayazy amin'ny alina dia maraina avy dia efa lasa tsy maka aina mihitsiny. Efa zany nanazarako ny vatako dia nieritreretiko hoe normal zany, indrindrandrindra moa rehefa niteraka tompoko antsika vehivavy. Misy somonganay mirahavavy zay rehefa miteraka dia lasa donto, verivery aby io mémoire io, dia ny zandrinay moa niteraka taloha dia hozy dia ho donto sady zany ho anao ty fa niteraka. Dia tena hita tokoa fa tena mihena, satria ny torimasonao mihena rehefa mampinono sy re mitaiza zaza, ny sainao tsy manao repos zany mihitsy fa mandinika foana any ampianarana ny zanakao dia mitaintainanao milamina ve izy any zay, na lefa nandeha nianatra izy dia mba tonga soamantsara any ve izy zay. Tsy miala sasatra mihitsy antsika vehivavy fa normalizevantsika ny manao tahaka ny Marta. Ka ny hafatra tokana, lesona tokana amafisoko ary ataoko manokana mihitsy fa tsy hampitsika lesona hafa amin'izao tantaran'ny Marta zao dia izao: mila mianatra mitia ny tenantsika ka manome fotoana fialan-tsasatra ho an'ny tenantsika isika vehivavy tompoko. Marina fa mazoto be tahaka ny Marta isika, marina fa tahaka an'ireo vehivavy tamin'ny andron'ny Radama vonona hitolona ho an'ny tanindrazana isika. Marina fa manana an'izany herin-tsaina sy herim-po sy herim-batana rehetrarehetra zany isika. Nomen'Andriamanitra antsika zany, fa mila mianatra miala sasatra isika tompoko. Tsy resaka confort ny fialana sasatra hoe nareo moa efa manana ny hoanina ny tena zany ny ataoko hoe ahoana moa ny alako sasatra ny efa tranoko mbola tsy tratrako hatramin'ny faran'ny volana, tsy maintsy miasa hatramin'ny lahady alina. Fa ho an'izay afa manana ny ampy zany afaka miala sasatra zany, fa izao avy amin'Andriamanitra tompoko ny fialan-tsasatra. Tena kadô nomen'Andriamanitra tamin'ity herinandro ity, nantohana daholo ny frais d'avion sy ny tomobile sy ny hôtely sy ny sakafonay mianaka miala sasatra rehefa nanaiky aho hoe tena marina Jesosy, tena mila miala sasatra ka izany efa ahoana moa ny alako sasatra zany nomenao zanaka zany nataonao mpianatra zany tsy maintsy sady miasa, ahoana ny alako sasatra amin'izany. Dia hozy Jesosy hoe izaho aneny nanome anao ny sabata, efa tsy anao no mamorona sabata ho anao aza manahy isika vehivavy hoe raha hiala sasatra kely za dia ataoko ahoana daholo reto asa marobe ato an-trano reto, ataoko ahoana daholo reto asan'ny fiangonana reto. Andriamanitra rery ihany no afaka manao an'izany rehetrarehetra zany, fa isika olombelona dia voafetra rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy alana sasatra. Na dia tsy manaiky aza io tenantsika sy sainantsika vehivavy fa miforta tsy manaiky mipetraka io, dia mangatamy Jesosy fa omeny tahaka ny nanomezany ako anao, dia ho hitanao fa tena tsara kay Jesosy ilay manaiky ny teninao hoe miala sasatra. Mifidiana ny anjara tsara, tiavo io tenanao io fa aza miandry olona anao ity anao, zay vao hampifalifaly ny tenanao.
Sambako tamin'ity taona ty nividy cadeau d'anniversaire ho anakaza de tena faly satria nieritreretiko hoe za foana ve hividy cadeauko de inona koa ny dikan'izany hiandry ny hafa ve no nefa ny hafa ara mbola tsy misy io zanako mbola kely blitika ny olona any Madagasikara ve no andeha hikarakaranao karakarao sy tiavo ny tenanao ry vehivavy tsy takatra ny saintsika zany satria atsika efa namboarin'Andriamanitra ho multitâche mihitsy ny lohantsika mandinika any ary mandinika any aty aiza moa ny alako sasatra amin'izany fa ny fanekenao sy ny finoanao ny andrasan'Andriamanitra dia izy ny andamina ny zavatra rehetrarehetra tsy lôjika amin'ny saintsika zany miala sasatra zany zany voalohany amin'izany fa tamin'ity herinandro ity mialohany asain'Andriamanitra ampianarako an'izao afatra ho antsika vehivavy zao dia tena nasehony ny baribary tamiko fa vitako ny tsy nikasika mihitsy ny devoirako tara rehetrarehetra vitako ny tsy nikasika mihitsy ny asa tokony hanenjehako ny hofantraniko fa izy no niantoka ny zavatra rehetrarehetra nahafahako ny ala sasatra ka ahafahako mizara aminao vehivavy koa hoe aza manahy fa Andriamanitra izay namorona antsika vehivavy isika izay mavitrika sy tsy te hiala sasatra mihitsiny no efa namorona antsika koa hanana fotoana hialana sasatra tsy voatery tahaka an'izao nomeny anazy ao hoe tena nalefany amin'ny toerana manokana mihitsiny de monsieur déplacé de mamono herinandro de mandany vola fa isan'andro ianao afaka maka 30 minitra 15 minitra isan'andro hoe manao paozy na matory kely matory atoandro kely 30 minitra koa fa tsy de isaky ny atoandro manontolo iny de atory ianao na hoe mba maka rivotra kely manao paozy kely mba mandehandeha kely ilainy vatantsika vehivavy koa ilay mihetsiketsika manao sport zay afaka manao sport fa ohatranay moa zany tsy tafavoaka mihitsy ny vao manao sport maraina zany za de ny androko ray manontolo maty satria reraka tsy zatra manao an'izany ny vatako fa mba mandeha tongotra mba mihetsiketsika mitsoka rivotra madio mipetraka irery ny anahy moa de io mba isaorana an' Jesosy mba tsy tratra ny coupure d'eau ny aty aminay aty fa mba misy rano mafana isan'andro afaka androana de 15 minitra isan'andro eo amin'ny rano mafana eo efa fotoana fialan-tsasatra tsy mila déplacement tsy mila zavatra ngeza be izany fa zavatra efa omen'Andriamanitra antsika san'andro fa isika izay sahirana manahy mitady sitraka amin'olona tahaka ny Marta no tsy mahita hoe efa eo ihany anie le izy fa tsy nisy nampianatra tsy nisy nampatsiahy hoe ilaina tsara ny vehivavy mikarakara tahaka ny Marta ilaina ny vehivavy vonona mijoro tahaka an'ireo vehivavy malagasy talohan'ny fanjanahantany fa tsy izany ihany no nanamboaran'Andriamanitra antsika fa nataon'Andriamanitra hiala sasatra koa isika vehivavy izy Andriamanitra Jesosy niala sasatra rehefa nitafinofo isika vehivavy malagasy koa tsy robô isika mila miala sasatra betsaka atsika no reraka tao anatin'izay 3 herinandro nitolomana izay reraka ny saina reraka ny fo mila miala sasatra mahaiza miala sasatra fa tsy ho voavonjinao androany ny zavatra efa simba tao anatin'ny 15 taona fa izay anjara biriky tratranao amin'izay fotoana omen'Andriamanitra anao dia ataovy ny adidinao amin'ny hafa fa ataovy koa ny adidinao amin'ny tenanao fa izany no andrasan'Andriamanitra aminao Andriamanitra tsy mila antsika vao ho lasa masina sy ho tanteraka ny sitrapony fa amin'ny alalan'ny fikarakarantsika ny tenantsika sy ny fitiavantsika ny hafa no hitiavantsika n'izany Andriamanitra zany fa tsy hoe efa miasa latsinainy ka hatramin'ny sabotsy ianao dia mbola mamono tena koa rehefa lahady any am-piangonana fa tsy fialan-tsasatry ny fanahy sy ny tena ny atao any indrindra isika vehivavy tiavo ny tenanao adidy ny mitian'ny tena tahaka ny fitiavana ny hafa fa tsy atao farany foana ny momba ny tena izay efa nataon'ny fiarahamonina farany foana ny momba ny vehivavy anjarantsika vehivavy no mametraka ny maha izy azy antsika hoe zanak'Andriamanitra aho
tian'Andriamanitra aho, noforonin'Andriamanitra tahaka ny endriny aho, ka raha ilay Andriamanitra izay namorona ahy niala sasatra, mila miala sasatra koa aho. Izany no atao hoe ny sabata no natao an'ny olona, fa tsy ny olona no natao an'ny sabata. Andriamanitra no efa nanomeny sabata fa tsy isika no amorona sabata ho antsika. Betsaka ny vehivavy henoko miteny hoe tsy ampy anahy mihitsy le 24 heures par jour sy 7 jours par semaine fa mila mihoatra an'izany vao afaka miala sasatra. Io no nomen'Andriamanitra anao, fantany fa ampy io. Minoa dia mangataha aminy dia omeny fialan-tsasatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina, tahaka ny nomeny ahy koa ianao. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.